Falafim-baovao afa tanteraka kosa indray manara-maso akaiky ny fampiarana ilay tetika sapapandrosoana CLD ny solombavim-bahoaka ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ao anatin'ny boriboritany fahenina Ramatoa Raherso Victorine Vololona. Izy moa zany dia manara-maso ireo asa tanterahana ao anatin'ity CLD ity fokotany valo ao anatin'ny boriboritany misy azy no tena voakasika izay asa. Nasipanivana ny fitantanam-bola ny CLD eto Antananarivo manomboka amin'ity taona 2024 ity. Raha ny préfet de police no misana ny fikarakarana ny vola ho an'ny tetikasa fampandrosoana CLD dia lasa ny lehibe ny distrika isaky ny boriboritany enina no misahana izany. Entina hanatsarana ny fomba fitantanana ary ny fangianana ny fandehanan'ireo asa fampandrosoana no antony araka ny fanazavana no entiny Raherso Victorine Vololona, député ny boriboritany fahenina. Raha tamin'ny CLD teo aloha dia mitambatra ny commune zany hoe ny distrika enina eto Antananarivo renivohitra. Fa ny anisany mampiavaka ny amin'ity taona ity zany dia nalefa any amin'ny distrika tsirairay ohatra ny distrika erana Madagasikara zany dia notsinjaraina isaky ny distrika zany ny fikarakarana ny CLD eto Antananarivo renivohitra amin'ity taona 2024 ity. Ny anton'izay dia nanana olana tanteraka izay tamin'ny fikarakarana ny taratasy teo aloha satria ny antony misy zany le fahelana loatra amin'ny fikarakarana ny taratasy. Fantatritsika fa volam-panjakana no avoaka makasika ny CLD dia nisy zany ny lenteur administrative zany hoe fahelana tamin'ny lafin'ny fikarakarana an'ilay taratasy dia nahatara ny fanomboan'ny asa sy ny fandoavana ny karaman'ireo atao hoe entreprise izay nanao an'ilay asa. Dia hialana amin'izay zany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa nalefa isaky ny distrika enina eto Antananarivo ny fikarakarana CLD amin'ity taona ity. Midika zany fa tsy ny préfet de police intsony Antananarivo renivohitra ny mendraikitra ny ordre de sec zany fa ny ordonnateur secondaire fa ny chef district eny anivon'ny boriboritany tsirairay boriboritany enina zany dia ny chef district isaky ny boriboritany no mikarakarana eo. Izay marihana indrindra fa ny député no filoha mpitantana ny CLD. Ny député ihany koa no manolotra ny asa fa tsy ny député kory no mitazona ny vola fa ny chef district no manao sinia ny vola ary mandoa ny volan'ny entreprise rehefa vita ny asa izay atao. Fa ny député zany dia mpanolotra ny asa izay atao fotsiny. Nampiakarina ho 520 tapitrisa ariary isaky ny distrika manana député iray ary 300 tapitrisa ariary isaky ny distrika manana député roa ny CLD tamin'ity taona ity. Ho an'ny boriboritany fahenina manokana ny député Vololona Raherso dia midina ifotony mijery ny zava-misy ary mihaino ny etahitan'ny mponina amin'ireo hetsika hiverina lahara-pahamehana amin'ny CLD 2024. Izao zany zay zao dia mijery ireo lalakely na tetezana na atao hoe izay zavatra rehetra tsy mety zany ety anatin'ny boriboritany fahenina ity. Dia ohatrany tamin'ny herintaona zany dia ny lalakely sy ny tetezana totobato zany ny zavatra natao. Dia rehefa mijery ety atoerana ety zany dia ohatr'izay ihany zany ny zavatra matery zany hoe ny fanaraka zany izay fa izay tena mahatery ny olona zany hoe izay lahara-pahamehana amin'ny fiainan'ny olona andavanandro mihitsy zany no karakarainay. Fokotany valo dia nosy vavaka Ambodomita, Ambodovona, Kazomanga, Ambomiadana Avaratra sy Atsimo, Ambatolamby ary Betafo no nanatanterahana tetikasa fampandrosoana ary olona hatrany amin'ny ray alina no nisitraka ny tetikasa tao anatin'ny CLD 2024.